Vohitra mandritra ilay andian'ny fahatelo amin'ilay foire mamelona arivo izay foire goavana tanterahana any amin'ny faritra Sofia ihany ny mampiavaka ity faritra ity mitondra ny tsara ho fantatra amin'ny mety ho fizotronyizay hetsika izay ny lehiben'ny faritra ny antoerana. Faritra manan-karena tokoa ny faritra Sofia raha ny sehatry ny fambolena, fiompiana, asa tanana ary jony no resahiny. Ho fanomezan-dahany zareo akora avokarina ao toerana tokoa ary ho fampiroboroboana ny toe-karena amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefanosy iny dia mikarakara ny andian'ny fahatelo amin'ny foire mamelondro arivo ny faritra Sofia. Misy tanjona zany ao anatin'ny foire io. Zavatra tianay hotratrarina. Marina fa efa tsy voalohany zany io foire mamelogno arivo. Efa nisy ny première édition, nisy ny deuxième édition ary ny troisième édition zany zao kasainay tanterahiny amin'ny volana septembre zao. Ny tanjo dia tsotra, dia ny fagnamafisana ny fivoarana, fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ao anatin'ny faritra Sofia. Zay zany ny tegna voalohany indrindra. Ka ao anatin'izay maro ny hetsiky zay kasainay hatao ao anatin'ny foire iny. Tsy hoe foire hifety fotsiny zany fa fampiroboroboana ary fampivoarana ny vokatra zay misy ao anatin'ny faritra Sofia. Izy io zany dia rahanay amin'ny fondation Agakan ary ny avy ao amin'ny chambre de commerce industriel zay misy ao anatin'ny faritra Sofia. Isan'ny tany sany i colonel Sergelio lehibe an'ny faritra Sofia ireo vokatra miroborobo ao toerana, isan'izany ny vary izay mamokatra 10 taonina isa-taona, drakaka 3,4 taonina isan'andro, ny asina izay misarika mpahandrara maro toy ny sinoa, ny lavanilina izay vokatra tokoa amin'izao fotoana zao, ny voamaina maro samihafa izay mampiavaka ny faritra. Manetanareo mpahandrara toe-karena tokoa ny faritra Sofia, ampiasa vola any toerana ho famelomanaina ny sehatra ara toe-karena.